ka te ikikika fa mampalahelo fa ohatrany mandalo kiontalana hafahafa ny zandarmariam-pirenena ka te ikika hoe aoka re iverina ka hanaja hitanana toy ny anak'Andriamaso ny lalàna sy ny fifehezana hoy toy ny lahateny izay nataoko tamin'ny 2 avrily natria ny fankalazana ny andro ny zandarmariam-pirenena teo amin'ny Tobo Ratsy Mandrava maneho ny fialatsiny aho eo natria n'Andriamatoa filohan'ny Repoblika zay lehibe faratampon'ny folo alinday eo natria n'Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement eo natria n'Andriamatoa Ministre délégué misahana ny zandarmariam-pirenena ary eo natria n'Andriamatoa commande ny zandarmariam-pirenena no ny fanolotoinana izay mety ho nateraka izany lahateny izany. Somary nanaitra ny mpanaraka toe-draram-pirenena nampametra-panontaniana ny maro ny fanambarana izay nataon'ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa nametraka fialantsiny amin'ny Mpahabemaso izy noho ny kabary izay nataony teny amin'ny Tobo Ratsy Mandrava tamin'ny 2 aprily lasa teo. Fanontaniana tsara petraka dia zao, nisy zavatra diso ve nolazainy tamin'izany fotoana izany? Valiny dia tsia. Ny tena marina dia nisintona lakolosy izy nampisokatra ny masony tompona andraikitra fa mandalo kiondalana hafahafa ny zandarmaria ankehitriny. Dia niantso izy mba hanaradalana satria efa mampikikika ny toe-javamisy ankehitriny araka ny nambarany. Voatery moa tsy maintsy nametraka fialantsiny izy satria nanohintohina ny maro ny kabary izay nataony. Nametraka fialantsiny tamin'ny filoha Andry Rajoelina izy, nametraka fialantsiny tamin'ny Premier Ministre Tsy Christian, Ministre délégué misahana ny zandarmariam-pirenena, dia tsy iza zany fa ny jeneraly Rakotondrazaka Andriatsarafara sy ny commande ny zandarmariam-pirenena. Lotsipeny mazava tsara fa tsy nisy ambadika politika ireny rehetrareny fa noho ny hafanampo be loatra noho ny fitiavana ny zandarmariam-pirenena araka ny nambarany. Hoy toy ny lahateny izay nataoko tamin'ny 2 avrily natria ny fankalazana ny andro ny zandarmariam-pirenena teo amin'ny Tobo Ratsy Mandrava dia ambarako mazava fa izaho nanao ny kabary iny dia nety ny hafanampo amin'ny fitiavana ny zandarmariam-pirenena noho ny fitazonako ny fibaikona teo aloha ka nahatongay nanao fanentanana mba hanajany ireo zandary ny fitsipifehezana amin'ny fanatanterahana ny asany satria dia mafy loatra ny fanakianana sy ny fanenjehana ny zandarmeria tatoato na dia fantatra azy fa betsaka miezaka izay atao ho fampandriana fahalemana ny tany. Hitako ankehitriny fa misy ireo olona izay manararotra sy mandika vilana ny zavatra izay nolazaiko. Eo ohatra ny mpanohitra, eo ny olon-tsotra ihany koa izay mivohy fankalana sy fanozongozonana mihitsy ny firaisankina misy eo anivon'ny zandarmariam-pirenena. Noho izany maneho ny fialantsiny aho eo natria n'Andriamatoa filohan'ny Repoblika zay lehibe faratampon'ny folo alinday, eo natria n'Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernement, eo natria n'Andriamatoa Ministre délégué misahana ny zandarmariam-pirenena ary eo natria n'Andriamatoa commande ny zandarmariam-pirenena noho ny fanolotoinana izay mety ho nateraka izany lahateny izany. Noho izany dia maneho ihany koa fa teboka faharoa noho ny fitiavana sy ny ambopo ny mazandary no nanaovako iny kabary iny. Ny tena nanaitra ny maro tamin'ny fanambarana izay nataony androany taorian'ny fialantsiny dia zao, ilaza izy fa manameloka ny fampiasana ny teny izay nataony tamin'ny 2 aprily lasa teo ary manameloka ihany koa ny fampiasana ny sary na endrika hafa entina ampisarahana ny enanivon'ny zandarmaria. Enina dia fampiasana ny anarany aza nangiava izy mba atsahatra satria lasa miditra amin'ny zavatra hafa ho izy. Ary izaho dia mijanona ho zandary na dia efa nandesotoloana azy araka ny fiteniko hoe gendarme hier, gendarme aujourd'hui, gendarme toute ma. Farany dia manameloka ary mitsipoka ireo fihetsika isan-karazany ataona tokon'olona na mpanohitra izany na olon-tsotra izay manararoatra ny lahateny mba ambolena korontana. Misy fankahalana ao anatin'ny zandarmariam-pirenena. Miantso azy ireo ampitsahatra izany fihetsika mamofady izany
ary mba tsy hampiasa ny sary na ny lahateny izay natao eny misy mampiasa ny anarako misy aza mba ho hatsahatra izany rehetra izany sikia mitondra hevitra maloto ka tsy mendrika loatra. Natsikatra ihany koa ny mpanara-baovao fa to misy karazany roa samihafa ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny oronan-tsary ray ihany. Azo eritreretina fa misy zavatra adino ny matoa no tapahana ary naka video hafa indray izy ireo. Nilaza izy tamin'ity tapany farany ity hoe manohana ny tompona andraikitra rehetra eny anivon'ny zandarmariam-pirenena izy araka ny nambarany. Tena koa dia manohana hatrany ary mankasitraka miezaka rehetra izay ataon'ireo mpitantana isy nambarana tonga ato anivon'ny zandarmariam-pirenena. Velavelona ny zandarmariam-pirenena tanindrazana sy lalàna. Ho antsika izay mbola tsy maharaka tsara ihany raha averitsika kely eto ny ampahany lahateny izay nataony tamin'ny 2 aprily lasa teo ka novoizina ho nanafitohina ny sasany. Efa naratsika teo ny afara tamin'ny fametrahana fialantsiny tamin'ny Flo Andry Rajoelina, Premier ministre Leben Gouvernement Tsai Christian, ministre délégué misahana ny zandarmariam-pirenena sy komandin'ny zandarmariam-pirenena. Raha tsorina ny votoatin'ny lahateny izay nataony dia tsotra hoe mampikikika ny tsy fanaran-dalàna ataony zandarmaria ankehitriny, indrindra fa ny fomba fiasan'izy ireo. Ny antso izy mba hanova fomba fiasa anara-dalàna ny enanivon'ny zandarmaria ary nanaitra ny tompona andraikitra mahakasika an'izany ihany koa izy. Ndao aratsika kely izany. Ako hoe tena kikika mihitsy izay tiako mampita satria 70 taona no niasako tato anivon'ny zandarmariam-pirenena, 70 taona sy 7 volana. Ary nitana fibaikoana tamin'izany nandritry ny 3 taona ka mba afaka milaza ihany mahafantapantatra ny zandarmariam-pirenena ity. Nandritra n'izay 70 taona izay dia izaho no manamboisany manambonatra tsy ary détaché mihitsy fa tatrona na ray andro azy. Ka te hikikika ho antsika eny an-kianja tanindrazana sy lalàna fa mampalahelo fa ohatrany mandalo kion-dalana hafahafa ny zandarmariam-pirenena. Ka te hikika hoe aoka re iverina ka hanaja hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalàna sy ny fifehezana. Aoka ho fantatsika fa zavatra anankiray ataonao any an-kianja dia voany tenanao, volo vady aman-janakao, volo mpiara-miasa aminao ary afa baraka ny zandarmariam-pirenena. Aoka zay ampy zay fa atao iverina amin'ny lalàna sy ny fifehezana isika. Maro ny zandarmiasa saingy tratrany ny atao hoe ny fandio raisiny tsy mahaleo ny fandoto ray tandroka. Ka dia te hikikika zahay monsieur le ministre amintsika any an-kianja zany aoka mba ho tonga mihitsy aoka zay zalahy, aoka zay zavavy ty tsy fanaran-dalàna ty fa tena ho fatiny zany sika ka raha tiana ho maky ny zandarmariam-pirenena noho ny zavatra ataonao ve dia anjary harefo ny zandarmariam-pirenena. Tena kikika avy ety aminay ty ivelany zany zay efa manomboka mitazana hoe manahoana ny asan'ireo zany aza tsiny raha ohatra ka ny tenan'izay fa everiko fa adidy ho anay zoky ny miteny hoe tena tokony andinika marina atsika fa somary hafahafa ny zavatra misy tatoato. Tsy niandrela ny tompona andraikitra voalohany misahana ny zandarmariam-pirenena dia tsy iza zany fa ministre délégué misahana ny zandarmariam-pirenena Generaly Rakotondrazaka Andria Tsarafara dia nanao valikafatra mivantana avy hatrany. Nilaza izy fa tsisy tokony ampikikika raha ny fomba fiasa ankehitriny araka ny nambarany. Fa na dia zany rehefa nandinika ihany izy hoy izy dia ohatrany marina ihany ny fisian'izany kion-dalana hafahafa eny anivon'ny zandarmaria zany. Fa na dia zany hoy ity generaly misahana ny zandarmariam-pirenena ity tsy azo dia tsy hita ny ezaka izay ataon'ny tompona andraikitra manafay ireo tsy manara-dalàna, manafay ireo zay manimba sy mandoto ny anarany zandarmariam-pirenena hoy generaly Rakotondrazaka Andria Tsarafara, ministre délégué misahana ny zandarmaria eto amintsika. Neno an'le resaka teo aho hoe mikikika ohatrany somary mieritreritra ihany hoe ina ary mampikikika fa rehefa nataoko indray ny fandiniana dia marina zany satria maro tokoa ny ambana
sy ny sedra mahazo ny gendarmerie amin'izao fotoana zao. Ny asa mon général ampanetretena no ilazako an'izany ny gendarmerie dia manao ny asa araky ny lalàna manan-kery ary mampiatra ny lalàna ary koa araky ny efa nolovaina tamin'ireo lehibe zoky teo aloha dia tsy mitahiry jiolahy ary tsy misasatra ny manasazy raha misy zany. Fa araky ny teninao teo hoe ny apahany vitsy mety miopefy kanefa mahagaga tokoa nefa rehefa gendarme ny miopefy dia hita be fa rehefa olo-kafa dia ohatrany tsy dia hita ihany fa samy miopefy kely eo ihany fa itsika dia hita ary tazany ianao amin'ny réseaux sociaux eny amin'ny rehetrarehetra na sanatria accidentaire dia mbola mahazo latsa ihany ny tena. Hitam-pamarana dia zao somary mampametra-panontanianany maro ihany ary misy ihany koa tonga dia milaza mivantana mihitsy nanoloana ny fialantsiny izay napetraky ny generaly Andrianjaka Njatoarisoa androany 9 aprily 2024. On mahita fa misy fanerenankolaka ary misy ihany koa ny Ramatahora ka natonga azy ny alantsiny Ampahibemaso ho hitam-poko sy ho hitam-pirenena. Fantanina ity amin'ny farany dia zao tena manohintohina tokoa ve ny fanentanana ny zandary anara-dalàna hanao ny asany araky ny lalàna ka natonga azy nametraka fialantsiny Ampahibemaso. Fantanina faharoa dia zao tena sitrapony tokoa ve nanao fialantsiny Ampahibemaso iny sa nisy nanery ankolaka noho ny toe-java-misy. Anjarantsika tsiraray no mamaly an'izany ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.